Ivirenantsika kosa ny vaovao mahakasika ny sosialy ao anatin'reto fanadidina manaraka ireto. Mahery ny 70 amby 100 tapitrisa ariary ny vola voangona teto Antananarivo nandritra ny hetsika voinkava mahatratra izay natao ny asabotsy teo teny Ampefloha araka ny nambarany teo anivon'ny BNGRC. Andalam-panangonana ny totaly ny fanampiana voangona teny amin'ny faritra kosa ny ekipan'ny BNGRC amin'izao. Mahery ny 70 amby 100 tapitrisa ariary ny vola voangona nandritra ny hetsika voinkava mahatratra ho fanohanany rotrabona vokatra fandalovany rivodoza manerana ny nosy asira olona iarany mosareny any atsimo izay notanterahana ny asabotsy teo teny amin'ny tranombokim-pirenena Ampefloha. Akoatra ny fanampiana rabola dia niseho amin'ny endrika maro ny fanampiana nateran'ireo olona dia tia toerana. Ny totaly ny fanampiana teto Antananarivo hatreto moa no efa nahazona antotanisa feno. Tsy ny vola ihany nefa ny voaray tao fa misy koa ny fanomezana akoatra ny vola zany ny vary zany riz blanc 3207 sac zany hoe eo amin'ny 65,35 tonnes eo no lanjany zany. Misy koa ny siramamy une tonne 192 misy koa nandeha tamin'ny sachet izy iny tsina satria misy mitondra tsy fimbana tsikelikely any 4,3 sachet de 1 kilo dia misy koa nandeha tamin'ny saka 87 saka ny voaray zany. Ny menaka maromaro zany ny mitondran'olona anazy, misy mitondra bidon, misy mitondra amin'ny tavoahangy dia misy mitondra amin'ny carton zany hoe eo amin'ny 1711 litres zany totalin'izy ireo. Dia misy ny légumineuse zany na le voamaina zay efa fizarantsika amin'ny toejavatra toy izao automne dia amin'ny lasaka zany misy eo amin'ny 100 lasaka eo. Ny misy koa zany le mitondra akanjo 100 lasaka zany ny totaliny satria le akanjo ireo zany rehetra misy anaty sachet kely dia natambatra eo anatina gony dia eo amin'ny 100 sac eo zany lasaka eo totaliny. Toy izao kosa ny antotanisa vonjimaika tany amin'ireo faritra sy distrika efa nahazona vaovao mikasika ny hetsika voinkava mahatratra. Ny faritra Diana dia nahazona vola mahery ny 4 tapitrisa ariary, Vatovavy Vonany mahery ny 1 tapitrisa ariary, Amoromanisy ny distrikina Ambositra dia nahazona vola mahery ny 3 tapitrisa ariary, faritra Tsinanana mahery ny 2 tapitrisa ariary, Boeny mahery ny 5 tapitrisa ariary, Atsimo Atsinanana mahery ny 7 hetsy ariary ary Moramanga mahery ny 9 hetsy ariary. Ankoatra ny vola moa dia nisy ny fanampiana toy ny vary, mangahazo, katsaka, savony fitafiana, fitaovam-pianarana, fitaovana ampiasaina an-dakozia sy ny maro hafa koa. Anatanteraka fivoriana moa ny komity mpanaramaso Rapitso amaritana ny fomba fiasa eo amin'ny fanaparitana ny fanampiana manerana ny nosy. Mandra-piandrin'izay kosa dia efa mandeha ny asa fanampiana vonjimaika, asa andavanandro izay efa fanao ny BNGRC entina nampiana ireo sokajin'olona hita fa mila fanohanana vonjimaika.